miaraka aminao indray zay ry havana amin'izao alady mazaina izao tonoina ho anao tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo ety amin'ny FJKM Betela Sud Ambohipo synod apartany Antananarivo Atsinanana no nanatanterahana ny fampivavahana tamin'ity androany ity dia asainay ianao hiaraka iombina aminay ao anatin'izany. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Jona izay hipanjinantsika ny lohahevitra hoe miaro ny olony ny tompo. Alahady ihany koa izay isantarantsika eto anivon'ny fiangonana ny voka-dehiben'ny fiangonana. Andeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hiara-mitsanga isika hamaky ny salamo fahaenina amby efapolo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary ny andininy fahafito. Salamo fahaenina amby efapolo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary ny andininy fahafito. Aorian'izany dia ho iraintsika ny hira faha-raika amby roapolo. Andininy voalohany sy ny fahatelo ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Isika rehetra no hiara hideran'ny tompo manao hoe Andriamanitra no arasihery antsika mpamonjy azoindrindra fitaovana izy koa izany tsy atahorantsika na dia ho levy na zavokary na mifindra ho any anatim-banomasina zantendrimbetra na miondrona sy misamboaravara zanionjany ka miololo ny tendrimbetra ny londrosavokany. Jehovah tompony maro no mombantsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Amen. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka fanahy masino, midera mankalaza misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nomezanao anahy izao andro voalohany amin'ny herinandro izao izay ahatongavanay eto an-tranonao hanome voninahitra anao lay Andriamanitra lay tomponay lay mpanjakanay. Ianao lay tsy mitahiry fahatezerana fa mamindra fo aminay sy ny taranakay araka ny teninao. Satria raha nanota teo anatrehanao izahay, nanao izay tsy mahamendrika manoloana ny sitraponao, dia indrona mindra fo ianao ka omenao tombonandro ahafahana mibebaka eo anatrehanao. Izany no ahatongavanay eto Tompo, hibebaka ka handray ny finoana
avy aminao mba hatanteraka izao fiderana sy fanomezam-boninahitra atolotray ho anao izao. Manatriary anay amin'ny alalan'ny fananao masina mba ho marina aminay tokoa fa naizanaiza ny angonandrona telo dia ho fofonay ianao. Ary ho diso amin'izao fanompoana izao ilay teny hoe halako ny fanompoana haroarom-paharatsiana, fa ho fanompoana eniky ny voninahitra sy ny fahatsaranao no ho tanteraka eto, dia ho marina hatrany koa fa miaro anay olonao hianao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mipetraka ianareo. Iroso amin'ny fiainona ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, izay alohavany zara fanompoana ho an'ny sampana sekoly alahady. Mitsangana ny sekoly alahady sy ny tanona hanao ny anjara hira. Jesosy misaotra fa tonga tao an-tranonao indray izay androany hiaina ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao ary izay fa nay masina ampitoetra anay ny teny aty anatinay ho teny velona sy fiainana ho anay tokoa ane izany. Misaotra Jesosy, amen. Petraka ianareo. Sokafo ny baibolinareo ao amin'ny Matio 9:9-13. Matio 9:9-13. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: "Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany." Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ny atao hoe mikatsaka dia mitady fatratra na mikaroka. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia maro ny zavatra katsahantsika sy tadiavintsika. Izao anefa andeha ataontsika laharana faharoa aorianan'i Jesosy ny zavatra ataontsika sy eritreritrantsika fa manan-danja eo amin'ny fiainantsika. Izany filaharan'ny laharam-pahamehana izany dia mora fantatra any amin'ny fiainantsika andavanandro. Reto ary misy fihetsika maromaro mahavariana izay iainantsika kristianina. Raha andeha ho any an-tsena isika ka omena vola 2,000 dia menomenona fa kely loatra izany. Nefa rehefa ho aty am-piangonana isika, ilay 2,000 mbola atakalontsika maromaro anaovantsika rakitra. Raha andeha hijery fampisehoana indray isika dia
miazakazaka tonga aloha ary mamonjy neny amin'ny toerana aloha indrindra fa rehefa ho aty am-piangonana dia maro amintsika ny tsy samaka ety aloha ety fa toa mipetraka eny ariana eny na dia tonga aloha azy. Ho an'ny ankizy sy ny tanora dia raha lazaina fa zanaky mpanana dia miedinedina ery, fa raha atao hoe zanak'Andriamanitra dia ohatrany menatra sady miafikafina. Raha misy fanalavam-potoana ohatra ny baolina mibarea dia tamany ery tsika miainy dia mijery miainy eo, fa rehefa nitory-teny ny somary lavalava tao am-piangonana monomonina ny sasany, lasa manoko resaka dia misy ary mitady lalana ivoaka ny ivelany mihitsy. Raha mandefa SMS ho an'ny tanora ny olon-tiany dia tsy vonoina mihitsy zany fa vakiana foana, enina dia hatrany amin'ny WC azy. Raha mamonjy fotoampivavahana sika tsy mampanina antsika na tara ary, fa rehefa hamonjy fotoana ohatra hoe andeha hamonjy mariazy dia mikoropaka aloha be ery dia tonga aloha be any am-piangonana. Raha manao Facebook dia misy miarotory mihitsy, dia miarotory na amin'ny alina ary mbola minanao Facebook eo foana, fa mampalahelo dia raha hivavaka ifandray amin'Andriamanitra dia tsy mahavita ho minitra votsy monja dia faranana izany. Mampanontany tena hoe inona ary izany no mbola laharana voalohany eo amintsika. Andehantsika hanova ny fomba fiainantsika ka hanao an' Jesosy ho laharana voalohany ny fiainantsika manomboka androany sy ny fiainantsika ho avy rehetra. Andeha ary hiarantsika miaino le teny ao amin'ny Matio 9:17 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Mbola hivavaka isika. Mifona aminao izay Jesosy fa tsy nanao anao ololarana voalohany teo amin'ny fiainanay. Hiezaka izahay ny hanao anao ka ianao no voalohany eo amin'ny ataonay rehetra. Ny fanahinao masina izay efa nomenao anay no hatanteraka izany aty anatinay. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Hira efatra amby andiny voalohany sy faharoa no ataontsika dia hitsangana ny tompon'anjara hitarika mivavaka sy hamaky ny soratra masina voalahatra an'io. Ary eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira fa 1:700 andiny faharoa dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Andeha iombona amin'ny vavaka isika ry havako, angataka amin'ny fanahy masina, hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay. Misaotra fa nomenao izao ora sy fotoana izao
amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity raha maka ny soratra masina. Mangataka amin'ny fanahinao masina izay Jesosy, ho atafinao ny mpanomponao izay hamaky ny soratra masina mifanesy. Fanahinao masina Tompo, ho atafinao ny mpanomponao ny ray aman-dreny mpitandrina izay nataonao hitondra ny hafatrao avy amin'ny alalan'izany soratra masina izany ho an'ireto vahoakanao ireto. Mba tsisy hovoambara Jesosy, afa-tsy ny sitraponao irery ihany amin'ity ora sy fotoana ity. Indreo ny vahoakanao Tompo izay miandrandra ny hafatra avy amin'ny teninao. Feno ny fanaonao masina izy ireo Jesosy, hiaina sy velona amin'ny teninao, ary mba ho mpiainy mitadidy fa tsy ho mpiainy manadino, ka ho fanilo ny tongotray fanazavana ny lalana tokoa ny teninao. Ny teninao Jesosy dia haina ho an'izay mahazoazo ianao, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ko mitenena Jehovah araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahana itoy izany. Amen. Iaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina isika. Izany dia ho hita ao amin'ny Salamo faha-440 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Salamo faha-440 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sofinay ny nandrenesanay Andriamanitra, ny razanay ny laza taminay ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroanao ny firenena samihafa fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorinao ny firenena maro fa izy kosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny sabany nahazahoany ny tany, ary tsy ny sandriny no namonjy azy, fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavantavanao, satria efa sitrakao izy. Ianao dia ianao ny mpanjakako Andriamanitra, mandidi famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no ansehanay ny fahavalonay, ny anaranao no antsahanay izay mitsangana mely anay. Fa tsy ny tsipikako no hitokiko, ary ny sabatro tsy hahafonjy ahy. Fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao, ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva, ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay. Amen. Filazantsara araka amin'ny Mateo 12. Filazantsara araka amin'ny Mateo 12 raisina ny andin'ny voalohany ka hatratra amin'ny andin'ny fahavalo. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary nao nampianany ka nanoty saloim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita zany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha naony izy mba amin'ny izay nanaraka azy. Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny, raha izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manantsiny. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Timoty faharotoko faefatra ny fahaenina folo ka hatramin'ny fahavalo folo. Rehefa hita teny Produktion amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny nandarako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy momba ahy, fa nandao avokoa izy rehetra. Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorinteny, ary mba ho reniny jentilisa rehetra zany. Ary izao novonjena tao ambavany liony. Ary ny Tompo hanafakay amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany an-danitra. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino. Andeha hiara-mitsangana isika no ny hira izay voalahatra.
ianareo. Ry ava malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivana eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alady voalohany amin'ny volana ny ry havana izay mpanjinantsika koa lohahevitra vaovao. Ka mandritra ity volana Jona ity dia ny lohahevitra mpanjintsika manao hoe miaro ny olony ny tompo. Ino hoe lohahevitra mpanjintsika? Miaro ny olony ny tompo. Rehefa avy nampaherezi ny fanahy masintsika ry havana dia tsy avelan'Andriamanitra irery faharovany indray amin'ny fombany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Andeha ny Salamo 470 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 no angalantsika ny toriteny amin'izao alady maraina izao. Ity salamo ity dia salamo miendrika vavaka fa saingy no hirana no iraindreo taranaky kora na ireo levita tao an-tranon'Andriamanitra. Entin'izy ireo misolo vava ny taranaky Israely mba tsy hanadonona ny fitantanan'Andriamanitra azy ireo. Satria Andriamanitra nitantana sy niaro azy tamin'ny lasa. Hitantsika izany tamin'ny fanafahana tany amin'ny tany Ezipta, nahazahoana ny tany Kanana, ny fandresahana ireo fahavalo maro samihafa. Asongady ny mpanao salamo eto fa fiarovana azo antoka ho an'ny olony Andriamanitra. Fiarovana azo antoka ho an'ny olony Andriamanitra. Ka voalohany amin'izany manana adidy hampahalala izany amin'ny taranany ny ray aman-dreny. Fiarovana azo antoka ho an'ny olony Andriamanitra ka manana adidy hampahalala izany amin'ny taranany ny ray aman-dreny. Eo amin'ny andiny voalohany ahitantsika an'izao teny izao manao hoe ny sofinay ny nandrenesanay Andriamanitra, ny razanay ny laza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Tsy natao afenina ny asa tsara nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahiny, fa natao ho tantaraina sy ankalazaina izany. Ireo ray aman-dreny voalaza ny mpanao salamo eto, izany hoe ireo lazainy mpanoratra hoe ny razanay fahiny, dia nampita izany tamin'ny taranany, ny tantara izany tamin'ny taranany, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny vahoakany tamin'ny lasa. Vokany nandreny sofina araka ny voambary eto, nanjarina alalan'Andriamanitra amin'ny taranaka noho ny fitantarana izay nataondreo ray aman-dreny. Nahalala ny marina momba an'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra marina sy fialofana azo antoka. Nanjary ny toy ny fahalalana n'Andriamanitra teo amin'ny taranak'Israely, ary tsy ny fahalalana ihany fa ny finoana sy ny fanompona azy. Na izay nataon'ireo levita tao amin'ny tranon'Andriamanitra izany, na ny finoany vahoaka izay nividian'Andriamanitra. Ireo razam-be tany aloha dia resy lahatra fa asan'Andriamanitra no ny azonan'izy ireo, no ny azonan'Andriamanitra azy ireo, ary asan'Andriamanitra no nahatonga azy ireo hanana ny famonjena. Dia noho izany ny fahalalana fa asan'Andriamanitra izany dia notantarainy sy nampitainy tamin'ireto taranaka ireto. Ary matoa izy ireo naharesy ny fahavalo, narovan'Andriamanitra izany ny ainy, naharesy ny fahavalo, asan'Andriamanitra madiodio izany. Matoa izy ireo ny aina kalalahana rehefa nandresy ny fahavalo, tena asan'Andriamanitra samy rery izany. Raha tsy nampitaina tamin'ny taranaka ny momba an'Andriamanitra sy ny fahatsarana dia tsy ho nahalala izany ireo taranaka ireo. Ny ray aman-dreny dia manana adidy mampita izany fahalalana izany amin'ny taranaka, mampita ny fitantanana sy ny fitondran'Andriamanitra
tamin'ny lasa fa ratsy zany matimomoka ny finoana sy ny fivavahana amin'ny Jehovah-Andriamanitra. Any amin'ny boky ny Deutéronomie aza dia ahitantsika ny fomba nataon'ireo ray aman-dreny mba hampitana ny finoana sy ny fahalalan'Andriamanitra tamin'ny zanany. Voalaza any amin'ny Deutéronomie toko 9:7 fampianariny zanany resahany zany na ao an-trano na mandeha na mandry na mifo, zany hoe tena manao lahara-pahamena, manao vaintohan-draharaha araka ny mofonaina teo. Inona ny voalohany eo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny raha mifanerasera amin'ny zanaka? Tokony ho ny fampitana ny fahalalana sy ny fitantanan'Andriamanitra ka mahatonga antsika ho toy izao. Raha tsy natanteraka izany ray aman-dreny dia manjary taranaka tsy mahalala an'Andriamanitra na hanao tsinotsinona ny finoana azy ny taranaka izay misy. Koa firenena na fiarahamonina na fiangonana toy inona no izy amin'ny ho avy raha tsy mampahalala ny momba an'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isika ankehitriny amin'ny alala amin'ny taranaktsika ry havana. Sitrak'Andriamanitra ary ho lara-pahamena eo amin'ny fiainantsika ray aman-dreny velona ankehitriny. Sitrak'Andriamanitra ho lara-pahamena amintsika mandray ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, ny mitantara ny amin'ny fiain'Andriamanitra, ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa, mba tsy ho matimomoka ny finoana sy ny fanomponan'Andriamanitra. Maro tokoa ngery havana ny zavatra niatra teo amin'ny fiainantsika. Fa maninona antsika tratra n'izao alahady voalohany amin'ny volana Jona izao? Raha tsy ilaza ny 5 volana izay niainantsika tamin'ity taona ity fotsiny, maro ange ny zavatra mety efa nilalovany. Fa maninona isika ny tratra ny tiany ity noho ny fitantanan'Andriamanitra, noho ny fiarovan'Andriamanitra. Dia aza menatra ny milaza ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ireo taranantsika mba ho mitohy ny finoana an'Andriamanitra. Ho tratra ilay viny amin'ny taona 2024 dia mbola ho firenena kristianina i Madagaskar. Manana didy amin'izany izaho sy ianao ao an-tranao. Aza dia ny fahasarotan'ny fiainana ireny resahana amin'ny zanaka mandrakariva. Aza dia izay zavatra mandreraka anao na izay zavatra tsy hanananao fanantenana fa andao ampita amin'ny taranaka ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fiahian'Andriamanitra. Andao zany mba ho tantaraina amin'ireo taranaka ireo ka ho taranaka manana finoana velona an'Andriamanitra ary hitohy ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Fa ny faharoa, fiarovana azo antoka amin'ny olona ny Andriamanitra dia mahatonga ny taranaka ho afaka miatrika ny ankehitriny sy ny ho avy. Mahatonga ny taranaka afaka miatrika ny ankehitriny sy ny ho avy. Eo amin'ny 4 sy ny 5 dia misy an'ireto teny reto ho tsongaina. Ianao dia ianao ny mpanjak'Andriamanitra, ianao no hanosehanay ny fahavalonay. Ianao dia ianao no mpanjak'Andriamanitra, ianao no hanosehanay ny fahavalonay. Milaza faharesen-dahitry ny taranaka izany. Nateraky ny fandraisany andraikitra malona ny ilo miampita izay ndraisiny avy amin'ny ray aman-dreny. Izany hoe rehefa nitantaraina tamin'ny fanampandresy Andriamanitra tamin'ny lasa ampitainy ray aman-dreny dia lasa manana fanantenana, manana heri-tanjaka koa ny taranaka ankehitriny ka no aviny koa izany dia fantany fa mbola Andriamanitra no hampandresy azy. Nateraky ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny ny tantara sy ny taizara-panahiny zanany ka nahatonga azy ireo nahalala nametraka ny fitokisany tamin'Andriamanitra izany. Ny vanim-potoana nanoratana ity salama ity dia heverina fa tao anatin'ny vanim-potoana sarotra teo amin'ny tantaram-pirenen'ny Israely. Manaprofo izany ny tsy hay manomboka ery amin'ny 5 ery. Nisy vanim-potoana sarotra eo 5 fotsiny ohatra ny vakio. Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay ary tsy mba nivoaka niaraka tamin'ny antokony miaramila anay ianao. Misy zava-tsarotra ny lalovan'ny firenena. Tao anatin'izany anefa tsy kivy nandraviravin-tanana izy ireo fa manantena fa mbola hampandresy Andriamanitra. Ao ny mpandinika milaza fa tamin'ny fotoana anankiray izay nisina fahavalo nandrava ny firenena. Tamin'ny andron'ireo mpanjaka ny fandimby teo amin'ny tantaram-pirenen'ny Israely. Izany nandratana azy ity. Ao koa no manamarika fa tamin'ny vanim-potoana mahamay
nanjakazakandreo firenena matanjaka toan'ny Babilôna na koa Persiana nandratana ity salamo faefatra amby efapolo ity. Ny zava-dehibe dia izao: ny fahatsiarovana ny asan'Andriamanitra sy ny fiarovany tamin'ny lasa dia zary finoana lalipaka ao anatin'ireo taranaka aty aoriana hiatrehany ny ady sarotra ary mbola nanany fanantenana ny amin'ny ho avy amin'izay hitantanan'Andriamanitra azy. Mirakitra fanantenana izany fa tsy miova Andriamanitra, miovaova izao rehetra izao, fa Andriamanitra dia tsy miova, mandrakariva. Ilay izy atr'izay ka ho mandrakizay. Ny finoana ny herin'Andriamanitra dia lasa herim-pinoana hiatrehana ny zava-misy ainana, ka mahatonga amin'ny taranaka na miatrika ny mafy azy dia tsy mivadi-pinoana, tsy lasa miantoraka any amin'ny Andriamanitra izy, tsy lasa mamoy fo ka mivary lava, fa mivelona amin'ny fanantenana hiatrehana no avy. Rehary amin'ny taranaka Andriamanitra ka dia ananana izy ireo fanantenana, fa tsy maintsy ho tonga hitondra ny famonjeny, hanafahana na ino kidona na ino kiatra. Tompo ny tantara Andriamanitra, mitondra ny tantara, miara mamakivaky ny tantara amin'ny vahoakany. Noho izany tsy fahatsiarovana sisany amin'Andriamanitra sy ny heriny ary ny famonjeny, tsy miova izy sambatra izay olona mialoka aminy. Hitantsika eto fa tratry ny fizahantsoetra mahamay ny vahoakan'Israely tamin'ny fotoana nandratana araka ny nambara teo. Sitrak'Andriamanitra tsy ravoravo tanana na hanaritoky ny vahoaka ny fanana fanantenana, fa eo Andriamanitra. Ary izany inkely mahafinaritra antsika hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adinitoky ihany, fa indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, marina izany. Rehefa masaka ara-pinoana ny taranaka dia tsy mitoky amin'izay tsy mahavonjy, fa mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra velo. Ny filazantsara araka ny Matio 12:1-9 ray amin'ireo perikopanio dia maneho mivantana ny amin'ny Jesosy momba sy miandany amin'ny mpianany, niaro ny mpianany manoloana ny fitsikerana sy ny fanenjehana nataondreo fariseo. Miandany amin'ny mpianany izy sy izay mifikitrany. Ry havana, mety misy zavatsarotra lalovantsika? Iza ny teny hoe tsy zavatsarotra? Rehefa afaka ny tsy mipotra ny tsy mivoaka ny zavatsarotra lalovana, fa izao tsy irery isika miatrika an'ireny, fa eo Andriamanitra. Voatsela isika ny nankalaza ny andro Pentekosta izay ankalazantsika ny nanomezana ny fanahy masina, izay fanahy masina miasa ao amintsika. Noho izany tsy irery isika fa ny fanahy masina miara-miasa amintsika. Asa kivikivy izany fa andao hiatrika no avy miaraka amin'ny Tompo. Toy izany koa ngeny no nijorondreto apôstôly vavolombelona. Hitantsika ny tantaran'ny Paoly apôstôly araka ny Matio 2:2, Timoty 2 azafady, Timoty 2:4-5 izay nivakiana teo. Nanana finoana matanjaka fa tsy manary azy na ovinana ny Tompo, mitsangana eo anilany, mampahery azy, manafaka azy amin'ny asa ratsy rehetra. Vokany miala maina ny fahavalo. Andriamanitra ny tompo ny fahamaliana ho an'izay mitsangako fahavalo izay matoky azy. Jereo nkeny 7 eto manao hoe ary nankahalanay dia nataonao menatra. Ary nankahalanay dia nataonao menatra. Ry havana, matoky ary ny Tompo, miaraha amin'ny Tompo, manana fanantenana miaraka amin'ny Tompo, hatanjao ny finoana miaraka amin'ny Tompo, fa ataony menatra izay fahavalo mety mandringana sy mitady handringana amintsika. Eto am-pamaranana ary ny afatra ny meny Tompo antsika an'io dia izao hoe fiarovana azo antoka ho an'ny olony Andriamanitra. Aza mitady mpiaro atsero fa Andriamanitra re no fiarovana mahatoko antsika. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Manana didy ny ray aman-dreny, hampita amin'ny taranaka ny fitondran'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Ary rehefa mandray an'izany koa ny taranaka dia mahatonga azy ireo ho afaka miatrika ny ankehitriny, ka tsy ny ankehitriny ihany fa no aviny koa dia afaka hatrehany miaraka amin'ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
ivavaka isika. Nandre ny sitraponao zahay Andriamanitra, izay nambara taminay maneho fa Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra misahirana
manome famonjena ho anay olombelona no arinao ka natsanganao zanakao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana. Fa raha mandre izany sitraponao zany zay dia menatra sy mingayay. Fa toa mitady fiarovana ivelana izahay nefa hay ianao ny mpahary izao tontolo izao ary tompony tantara. Ianao ny mahalala ny momba anay sy mihevitra anay ary mahatsapa izay mahatsara anay. Nefa toa tsy natoky anao izay fa ny amtehitra tamin'ny fahalalanay, ny amtehitra tamin'ny voarinao azy indraindray. Mifona aminao izay fa raha mifanerasera amin'ny taranakay amin'ireo izay beazinay dia toa tsy mba ny sitraponao sy ny famonjenao no tantarainay fa izahay sy ny mahizay anay. Ary indrisy aza Tompo fa ny fahoriana sy ny fijaliana no ataonay lahara-pahamehana tantarainay. Mifona Jesosy, menatra sy mangayay izay. Vokany tsy mba manomana taranaka manana finoana matanjaka hiatrika no avy izay, fa taranaka malemy, taranaka mora mamoy fo, taranaka mora lavo ny fakapanahy zao tontolo zao no indro volavolainay. Mifona aminao izay Tompo, menatra sy mangayay eo anatrehanao. Izany no anatonanay anao, izany no ibebahanay, izany no angatahanay famelan-keloka avy aminao indray. Tompo, mety zahana vao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izahay dia hanaiky eo avaozinao. Ka amino avinay dia isaloranay ny famonjenao, hivelomanay ny fanantenana avy aminao, ka hanova ny fomba fiainanay sy ny fomba fanaonay izahay, mba hanomana taranaka vanina ary hiaina ny finoana matanjaka ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena ary ho an'ny fiarahamonina. Dia taranaka samy atrika no avy, matoky anao ilay tompony tantara, matoky anao ilay tompony finoanay. Fa amin'ny anaranao Jesosy, ilay hany nitondra ny elokay teo ambony hazo fijaliana, ka mampandresy anay no ny fandresenao ny fahafatesana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fahatelo sy efajato no iarahantsika manao hifonantsika eo anatrehan'ny Tompo. Hira fahatelo sy efajato.
Andriamanitra mpamindra fo ny andriamanitsika ko anao zay nipepaka marina tokoa dia mitsangana raiso amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka omeny tompo ho anao. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindrampo ho anao. Fa Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinana ao aminy koa isika. Voavelany elokareo no hoy ny anaran'ny tompo, miderany tompo hoe sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah elika ary tsy misy hitaka ny farany. Amen. Irehefa nampilarina fahafito amin'ny 76 no ataontsika hisaorantsika ny tompo noho ny famelan-keloka izay nomeny ho antsika. Fanekempinoana apostolika riavana no iarahantsika nambarantsika ny finoan'Andriamanitra manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesy-Kristy zanalay tompona tompontsika izay mitolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Veritsy nijaga manapaka Pôntsy Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana mbatika nandevy nidina tany amin'ny fiainantsika nitsahana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetraka ao ankavan'Andriamanitra raisy avy any aviny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana amin'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra isika zao rakitra anankiray ho tatazana zany dia ny sampana lehilahy kristianina no anao ny anjara hira. Asabe kutai sumbi fanila na nawisu
arena no irambavaka ataontsika am-pitsanganana ho fanolorana ny rakitra ary aritra mitsangana isika fa itoy avy hatrany amin'ny vavaka fangatahana izany ary ny hira fanampy ny 720 mialohan'ny tsodrano andeha hiara-mitsangana isika. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa afaka nanompo anao ankalalahana teto an-tranonao amin'izao alahady maraina izao. Misaotra anao ny fitahinao, ny fiahinao, ny fitantananao, ny fitiavanao anay manokana. Na hahafahanay nankalazanao fantatray fa tompony tantara tokoa ianao ka namenao tantara tsara izahay dia afaka mampiombona ny fonay sy ny sainay ary ny fananay ho amin'ny fiderananao. Tompo, fantatray fitaofonay ianao ary ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia sazay mangataka aminao. Ampio Tompo ny fitezana ny ankonanay tsirairay avy. Ampio ny ray aman-dreny mba ho modely azo alain-tahaka ho amin'izany ilo miampita ho an'ny zanaka izany. Io Tompo, ny ankonana iray manontolo hiaina ny fahasalamam-panahy noho ny aminao ary hiombona amin'ny fahatsarana. Mivavaka izahay ho anareo tsy salama ara-nofo, ireo tsy salama rehetra Tompo ninonina geja mahazo azy. Ianao Jesosy no hanasitrana, ianao Jesosy no hamangy ary ianao koa ny hiasa amin'ny mpitsabo mba hananan'izy ireny fahasitrana. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay, hanjaka ny fitiavanao sy ny indrafonao ka tena ho anao Tompo i Madagaskar sy ny mponina rehetra eo aminy. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanao, fiangonana kristianina manambara anao Jésus-Christ marina mba hiroborobo ny fitoriana ny filazantsara. Mivavaka izay Tompo, ianao aneno hiantrano amin'ny isan-tokantrano, ny isam-batan'olona ka hamaha ny olana ary ampitombo fiadanana ho an'ny ankonana rehetra. Maro ny tianay angatahana nefa fantatray fandriamanitra ny fahafenona ianao ka mahalala ny bango amin'ny tsirairay avy ka afaka hameno izany izay mifanaraka amin'ny sitraponao. Fa nivavakay dia ho faranay amin'ilay nampianarinao Jesosy ny mpianatra fa izay manao hoe rainay eo izay mianatra tonga ny fahafantanao atao amin'ny sitraponao etsy Ira fanampiny 720 nataontsika mialohan'ny tsodrano. Ira fanampiny laharana 720. No.
isika nitsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'ny tompo anao hoe aza matahotra ianao iny tompo famombanao aho ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana ny tanakavananako amin'ny fahamarinana ary miteny aminao hoe aza matahotra ianao. Amen. Mipetraka isika hivavaka mangina. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Isarantsika ny tompo ry havana afaka niarany omina tamin'izay fanompoampivavahana izay isika mino fa samy nandray izay tandrivy antsika tsirairay avy tany an-tokantrano tany. Izay ny koa nazo natolotra antsika tamin'ity androany ity mamay fotoana anao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.